Voatsipaka mbavafotana amin'ny sadek ravalomanana marika anaraka ny diany be sy ny maro ihany ve ka hanolotra kandida na mbola tsy ofisialy azy. Ny anaran'ny Dr Jean-Louis Robinson no miverimberina ankehitriny. Miverina ny fahatokisan'ny mpandeha sy ny mpanjifa ny ary Madagasikara raha ny tarehimarika tamin'ity taona ity hoy ny tale jenerali no izany orinasa izany mitoy ny ezaka ialana manontolo ao amin'ny lisitra maintin'ny Europeanina. Tsy afaka miverina eto Madagasikara ny vatana mangatsiaka ny Stéphanie ilay teratany malagasy maty tany Liban. Tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy ampanajana no hiara-pananao sy hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vendredi 13 androany finoana fahadimy amby roapolo malaza indrindra maneran-tany voalaza fa mitondra vitana tsara na ratsy amin'izay rehetra atao amin'io andro io. Tsy io andro io ihany anefa hatramin'ny fampiasana ny isa 3 dia voalaza fa mitondra loza. Olona amantapitrisany maneran-tany no mandalo izany finoana izany indrindra fa ireo tandrefana. Ho an'ny eto amintsika misy ireo tsy mampiasa ny isa 3 any amin'ireo toerana ifamezivezen'ny vahiny toy ny any amin'ny trano fandraisam-bahiny fanadihadiana. Toy ny isan'andro ny fiainan'ny mponina teto Andrenivohitra amin'ny ankapobeny androany. Tsy toy izany anefa ny zava-nisy tamin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe tahaka ity notsidihana ity. 900 ny mpanjifa eto no teratany Frantsay. Tsy nisy afa-tsy 3 monja anefa ny Frantsay tonga nisakafo tato amin'ity trano fisakafoanana ity androany raha natratra 20 izany omaly sy amin'ny andavanandro. Antony vendredi 13 ny andro androany. Ankoatr'izay 10 taona no nijoroan'ity trano fandraisam-bahiny lehibe ity tsy hita ny larina 30 na amin'ny latabatra na amin'ny efitrano. Le numéro 13 aloha tsy dia fampiasana firy le numéro 13 hatramin'izay. Ohatra hoe numéro de table zao tsy misy le numéro 13. 13 koa tsy misy any amin'ny chambre. Io samy manana andro moa zany ny olombelona amin'ilay hoe vendredi 13 dia ohatran'ny tsy dia nisy frantsay aloha androany nandalo teto fa ankoatran'izay ny client dia tonga daholo, nisy sinoa teto, nisy kahana. Mifanohitra amin'izay indrindra nefa ny hetsika karakaran'izy ireo anio alina fomba mampanao frantsay amin'ny fisakafoanana. Androany marina vendredi 13 fa dia nikarakara zavatra ho an'ny mpanjifa, ho an'ny olona rehetra zany raha alina ka dia hitanao eo zany ny fiantraikan'ilay izy hoe gasy daholo ve ny tonga so isy vahiny ny tonga so satria nataonay mihitsy ilay izy hoe l'apéro à la française. Hijerevana mihitsy ny hoe aiza ho aiza fiantraikan'izay vendredi 13 zay eo amin'ny frantsay ho avy so tsy ho avy. Tsy ireo teratany vahiny rehetra no manana finoana sy fiheverana hafa ity androandroany ity. Andro toy ny isan'andro ny androandroany raha nambaran'ny teratany Alemanina iray sendranay. Tahaka izany ihany koa ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy ary miaina tahaka ny isan'andro izy ireo eto amintsika. Andro tsara androany satria efa manakaiky ny faran'ny herinandro. Tsy misy mahasamihafa ny 17 ny volana fa misy foana io isam-bolana. Tsy mahataitra loatra na mitotona zoma io na alatsinainy na alakamisy. Any amin'ny firenena misy tsy misy fiovana ny zoma 17 ny volana fa miasa toy ny isan'andro ny olona rehetra. Misy ireo mino vendredi 13 fa izao tsy anatin'ireny olona ireny. Fiheverana sy finoana no anisan'ny fototra mahizin'ny firenena iray, hoy ny mpandalan'ny maha-malagasy iray. Ny malagasy mihitsy no tena manana finoana sy fiheverana tena mampiavaka azy, toy ny talata korobaka sy ny tsy fandefenana amin'ny andro alakamisy. Tsy dia mitoetra eto amintsika arak'izany ny vendredi 13. Tsy naniry teto amin'ny tantsika izay fiheverana izay dia ny akabetsahany olona zany ny olona amin'ny akapobeany raha ny hitako sy tsapako aloha tsy dia matahotra loatra izany hoe vendredi 13 izany. Tsy dia manana hiah loatra momba an'izany satria na ny antony izy arany ny akabetsahany malagasy tsy mahalala koa hoe fa maninona. Maro ny finoana mifototra amin'ny isa 13 io. Ao anatin'izany mahisa tonga lafatra ny isa 12 ara-tantara, volana 12, mpianatra Jesao 12 sy ny ora 12 ny andro sy ny alina. Ny isa 13 izay manaraka azy no mitondra fanakorontanana. Misy ihany koa ireo milaza fa 12 i Jesao sy ireo mpianany ka hijodaso na 13 azy ireo. Ity farany izay namadika an'i Jesao. Eto amintsika, toa vitsy ihany koa ny orinasa no manome ny 13e mois.
Eo amin'ny pejin'ny fifidianana efa miroso amin'ny fampianarana ny mpifidy ny KMF Knoe amin'izao fotoana izao taorian'ny fahatongavan'ireo bileta hoentina manabe ny mpifidy teo ampelatanan'izy ireo afaka maly. Miroso avy hatrany ny asa ary ny ONG Pacte no miara-misalahy miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena miisa 540. Amin'izao fotoana izao dia mbola mandeha ny fampiofanan'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra ary ireto farany indray no hanofana ireo fiarahamonim-pirenena eny anivon'ny distrika. Fotoana fohy sisa no ananana ary tsy maintsy miasa aingana ny KMF Knoe mahalony izany. Misy ihany koa ny paikady izay efa nivolavolaina mba ahafahana mahatratra ny fetraisa amin'izay fanabeazana ny mpifidy izay. Anisan'izany ny fanentanana avy hatrany ireo fokontany izay manatanteraka fivoriam-pokon'olona. Ankoatra ny fiaraha-miasa amin'ny ONG Pacte dia mbola misy ihany koa ireo mpamatsy vola manohana ny KMF Knoe ahafahana manetsika aingana ireo fiarahamonim-pirenena isaky ny faritany. Manerana ny distrika 10 dia izahay ihany koa ato anatiny ohatra za manokana eny anivon'ny fokontany misy ohatra dia miezaka mamory na manararoatra ny fivoriam-pokon'olona dia mampianatra ny olom-pirenena rehetra mikasika an'izay hoe ahoana ny fomba famenoana an'ilay bileta tokandreo. Dia ny membre rehetra anay zany ny Knoe ihany eto ndresana samy manao toy izay avy eny amin'izay fokontany sy ny commune misy anazy. Saika efa mivondrona manohana kandida avokoa ireo sehatra samihafa na ihany koa atoko politika amin'izao fotoana alohan'ny fifidianana izao. Toy ny nitranga tamin'ny andron'ny ankolafy alohan'ny hidirana tao anatin'ny fiara-mitantana. Miroso amin'ny fanohanana kandida indray izao izy ireo mba ahafahana hatrany mitazona toerana ao anatin'ny fitondrana. Tamin'ity androany ity tetsy amin'ny hôtel Colbert dia nitsangana ny fikambanana antsoina hoe Vahatra na nivondrona sy asa ampandanina any Tonton Pierrot Rajaonarivelo. Ahitana fikambanana maro sy antoko politika ao anatiny. Ny fitovian-kevitra no nambaran'izy ireo fa antony fanohanana dia ny fandresena ny fahantrana. Misy arak'izany ny fanatrarana ny tanjona tsy ao anatin'ny fifidianana ihany fa ny fampandrosoana maritra ny Madagasikara. Pejy hafa kosa indray tamin'ny volana jolay lasa teo dia nivoaka ny lisitra maintin'ny Europe ny fiaramanidina iray ampiasain'ny kompania Air Madagascar. Taorian'izany rehefa nandalo fahasahiranana nandritra ny taona vitsivitsy tamin'ny famerenana indray ny fitokisan'ny mpandeha Air Madagascar dia misento amin'izao fotoana izao. Ny tombo 540 andro ny vanim-potoana ny fahatongavan'ireo mpizahatany ary feno hipoka avokoa ny fiaramanidin'ny kompania nasionaly. Soroko fa raha mitady place seza anankiray ianao any Europe amin'izao fotoana izao dia tsy misy seza disponible intsony zany hatrany amin'ny farany volana septembre. Izany hoe feno tanteraka zany ny fiaramanidina zany amin'izao fotoana izao sur le long courrier réseau intérieur koa zany dia tsara zany ny remplissage ny taux de remplissage zany amin'izao fotoana izao. Dia amiko izay efa midika fa misy zavatra azo atao ary hiezaka antsika hanatsara hatrany zany. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena, 30 isam-bolana ny tolotr'asa ho an'ny tanora nivoaka fianarana miisa 5 alina tamin'ny taona 2024 raha ny vahaolana ny famoronana asa no ilain'ireo tanora. Tsy ampifaharisiana sy enti-manana nefa ny ankamaroan'ireo manana diplôma ka tsy afaka mamorona orinasa ho azy. Tamin'ity indray mitoraka ity ny agribusiness no lohahevitra nentin'ny JCI ho an'ny fihaonan'ireo mpandrarana ny Carrefour des entrepreneurs izay natomboka androany ka hifarana rahampitso etsy amin'ny garany Soarano. Fanomezana torolalana sy lalam-barotra ahafahana mivoatra ao anatin'izay sehatra ny famoronan-kasa eo amin'ny fambolena sy ny fiompian'izay no tanjona napetraky ny JCI tamin'ity andiany fahadimy ity. Ny tanjona amin'ity Carrefour des entrepreneurs 5e édition ity dia anosehana ny tanora hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana indrindrindrindra ao anatin'ny sehatry ny agribusiness. Izay no nampatonga ny Jeune Chambre Internationale ny safidy ny thème hoe l'entrepreneuriat dans l'agribusiness. Ny zavatra tena isongadina ato anatin'ity salon ity dia ny procédure maro samihafa ahafahan'ny tanora anankiray manangana ny orinasany. Nanao fianianana manoloana ny fitsarana androany maraina ny inspecteur du travail et des lois sociales miisa 7 rehefa avy nanaraka fiofanana teny amin'ny ENAM nandritra ny roa taona.
Trangam-piarahamonina avy any ivelany kosa indray very Faty Stefanie ilay tovovavy malagasy maty niasa tany Liban. Tsy afaka very eto Madagasikara intsony ny vatamangatsikany. Nanisy aza ny fanampiana rataratasy natao ny fanjakana malagasy fantatra fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ihany koa izy Stefanie. Voatery alevina any Liban amin'ny alahady ho avy izao izy. Nanahirana ny fianakaviana ny fikarakarana ny taratasy, ny hoenti-manana ihany koa hitazonana ny razana any Liban ka tsy maintsy andevenana azy. Hatreto zany dia hivalina hatreto ny tantaran'i Stefanie satria ny vaovao farany zany zao dia noezahana le ho ahafahan'i Stefanie mody aty an-tanindrazana. Stefanie zany dia mizaka zom-pirenena frantsay ka raha mangataka zany izay fianakaviana hoe ny ampidinana azy dia lasa mangataka amin'ny fanjakana frantsay indray zany ny fanjakana malagasy nefa izay lalana izay mbola ho lavitresaka satria ny fotoana mandeha, ny ora mandeha, ny fianakaviana mandony lany sy ny rehetrarehetra dia nanapa-kevitra zany zahay fianakaviana fa ho alevina any ivelany ny fatin'ny tovovavy Stefanie. Malahelo tokoa ny tena, tsisy ny nazo atao ary marerina etona fa ny fanjakana frantsay ihany koa moa zany mikarakara ny fandevenana azy rehetra ihany. Dia eto zany zao dia misaotra an'ireo aina manjery rehetra izay nandray andraikitra ny ministera isan'ambaratonga izay nametrahana ny primature ny raharaham-bahiny, ministera am-ponina, ny asa sy ny lalàna fanjakana sy ny lalàna sosialy ary indrindra ny tompona andraikitra amin'ny SPDTS fa dia vita mivalina hatreo hoe ny tantara Stefanie. Eo amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka, namoaka fehezam-pitsipika mikasika ny fahadiovana, ny fahasalamana, ny filaminan-tsaina ary ny filaminam-bahoaka eto amin'ny komina Antananarivo. Boky izay ahitana ny didim-pitondrana sy ny didim-panjakana izay mandrindra ny ankapoben'ny fiainan'ny mponina eo amin'izay lafiny telo lehibe izay. Ahitana ny fampiarana ny fitsipika izay tsy ampy tamin'ireo fehezam-pitsipika teo aloha no anisan'ny nisongadiny fanampanazavana. Ny izany texte rehetra izany akoatran'ny hoe fanavaozana an'ireo le texte zany izay mifehy fitantanana ny tanàna amin'ny lafin'ny fahadiovana sy fahasalamana dia natao anatin'ny boky io ihany koa ny hoe ahoana ny fampiarana anazy na ny règle de procédure satria teo ihany koa ny lesoka hita teo aloha zany amin'ny hoe misy ny texte fa ahoana ny fomba fiasa samy nanao izay mety mieritrerety no mampety anazy ny fitantanana zany dia izay ihany koa zany no vaovao anatin'ny code municipal d'hygiène. Zahay dia manao ny fampahafantarana an'izany code municipal d'hygiène zany an'ireo mpitantana tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tanàna Antananarivo. Aorianan'izay manomboka amin'ny alatsinainy 9 septembre zao dia hidina any am-boriboritany zahay miantso an'ireo chef fokontany rehetra ho ataonay isaky ny boriboritany moa nanatanterahana an'izay. Misafoly ireo inspecteur d'hygiène ho an'ny tanàna Antananarivo ary avy hatrany dia miasa manomboka androany. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana, mila soloina farafaharatsiny indray mandeha isan-taona ny kodiarana fiara iray. Miasa amin'ny zotra an-drenivohitra raha intelo isan-taona zany ho an'ny fiara fitanterana amin'ny zotra nasionaly. Anamaivanana ny fahasahiranan'ny mpandraraha amin'ny fitanterana dia misy ny mpandrarana nanapa-kevitra fa hanafatra marika pneu vaovao izay azo alotsy kelikely. Isy ny fiara-miasa amin'ireo kooperativa ho ety manantanteraka izany. Fanadiadiana. Eto Madagasikara manodidina ny 2 hetsy ariary eo ny vidin'ny kodiarana iray ho an'ny fiara fitateran'olona. Mbola lafolafitra noho izany ny ho an'ny fiara be fitaterana entana. Ny fanaovana ny rechapage no fomba iray alana amin'ny fanoloana ny pneu saingy tsy maharitra zany. Ankoatr'izay, antony mety mahatonga ny loza ny kodiarana ratsy. Arakaraka ny fomba fampiasana sy ny fitondrana ny fiara nefa ny faharetany ny kodiarana ho an'ny mpandraraha amin'ny sehatry ny fitaterana fitsonjovana ny ain'ny mpandeha no antony tsy maintsy anoloana azy ireny ara-potoana. Mandany vola betsaka amin'ny vola mihodina nefa zany. Ny pneu zany raha lazanao le moyenne pneu anankiray 1 million à peu près zay en moyenne zay raha manolo pneu isan-taona izy zany raha manolo inefatra izy dia 4 millions par an zany budget tokony voatokony vidianana pneumatique. Ny pneu iray, ny pneu amin'ny fiara anankiray zany tokony 4 millions izy raha eo amin'ny urbain fa ny pneu de 4 millions zay multiplié par 4 zay 4 fois 4 16 millions zany izy au niveau national. Noho io antony io mikaratsaka mitady hevitra hanamorana izany ny mpandraraha sasany. Antony nanafaran'ny groupe Elite ny kodiarana Good Ride izay vita avy any Chine. Vita sinoa saingy manana ny kalitao tsara araka ny fanazavany ny mpikarakara ity raharambaritra ity. Manana crise koa zany ireo mpitatitra ireo ka ny ato amin'ny Good Ride zany dia nanapa-kevitra fa hanome
fanaovana fandoavana tsikelikely an'le pneu manomboka eo amin'ny 2 volana hatramin'ny 4 volana eo izy io ka izay fiaraha-miasa zay zany natao ho tombotsoan'ny mpitatitra sy ny olona ho taterina. Vidin'le pneu zany misy maro karazany moa izy ireo fa manomboka eo amin'ny ataontsika hoe 650 000 francs eo zany ny pneu ho an'ny minibus. Ilain'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fitaterana ny fanamorana ny fahafahana mividy ny kodiarana. Ny Elite Group no manafatra ny kodiarana, ny coopérative mpitaterana kosa no manamora ny fitantanana ny famandriana. Marina mihitsy zay na ny fitaterana eto Madagasikara aloha fitateram-bahoaka ny ataoko hoe ny 7 isan-jatony dia ao anatin'ny fikambanana daholo na zany coopérative na société na entreprise. Zay zany no anisany antony mahatonga ny opérateur tsy maintsy mandalo any amin'ny coopérative any amin'ny rafitra any amin'ny fikambanana zay misy azy zay mivondrona ato anatin'ny CTO avy eo ireo fikambanana rehetra ireo. Dia zay no miantoka ny partenariat entre ny Goodraide sy ny mpandraharaha fitateran'ireo zany. Ho tian'ny mpanjifa ve ity kodiarana ity, ny vita sinora teo malaza amin'ny kalitaony, manome antoka ireo mpandraharaha sy ny UCTU fa tsara izany. Raha ny kodiarana Goodraide efa tonga eto, efa misy ny tahiry aharitra ary azo jifaina hatramin'ny taona 2024. Iverenantsika ny pejin'ny politika mbola nosaritsaroman'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa manana ny kandida izay tohanan'izy ireo amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 15 volana oktobra raha nitafamivantana tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny foiben'ny Zanakidada ny maraina teo. Efa nisy anefa ny anaran'izay nivoaka mikasika io kandida io dia tsy iza fa ministry ny fahasalamana tamin'ny fitondrany ny dokotera Jean-Louis Robinson izay efa nilaza fa niazo any Afrika Atsimo niresaka mivantana tamin'ny mpitarika ny Ankolafy. Niova hevitra ary ve Ravalomanana Marc rehefa tsy nahita rirany tamin'ny SADC fa nadihadiana. Voromaro nanantena zavatra izay no fahitana ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Ravalomanana ireto tao Belera androany. Anolotra sa tsy anolotra kandida manjavozavo izany hatreto. Mametraka fepetra Ravalomanana anolotra kandida izy ireo raha tsy amboletra ny fifidianana. Ny tsy anaovana amboletra ny fifidianana kosa nefa anonambarany fa antoka ahafahany manolotra izay kandida izay. Tsy andraikitra izy ireo hatrany nefa izany fanambarany fa mbola misy ny fifampiresahana amin'ireo mpanaradia azy. Tao anatin'ny paikadiny ireo mpanelanelana ireo ny nanova ny CES ary koa ny nanova ny voalaza ny FFKM. Ny anazy antoka tsy maintsy rosa amin'ny fanohanana kandida ny Ankolafy Ravalomanana raha te hanamarika ny tsy faharesen'izy ireo indrindra eo masiny izao tontolo izao. Nokian'ny filoha teo aloha ity ihany koa ireo mpanelanelana vahiny izay tonga teto Madagasikara nambarany famarana roatra ny fanontran'ny malagasy izy ireo ary mitondra ny dika vilana ho an'ireo vahoaka.
saika tsy mitovy hatrany anefa ny tatitra izay nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana manoloana ireo mpombazy indrindra eo amin'ny fampiresahana amin'ny SADC. Raha tsy ivona dia fanambarana ity farany fa tsy anaiky anota ny bulletin tokana ny CENI any an-toerana izay tsy izay velively anefa no nitranga. Fifanankalozan-kevitra hoety manatsara ny tontolon'ny fandraharahana sy ny sosialim-bahoaka ka ny fanovana ny fomba fanaovana politika tsy mbola vita ny tolona hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo raha ny resaka momba n'ireo rehetra niaran-dinika taminy na ny tao Ambositra na ny taon'ny Fianarantsoa tamin'ny Alarobia sy Omaly Alakamisy. Tao Ambositra ny tolakandrony Alarobia niona tamin'ny komity mpanohana avy amin'ny distrika 4 ao anatin'ny faritra Moronmania niaraka tamin'ny solontenan'ireo ray aman-dreny be tany amin'ny faritra ny kandida Ajo Andriananarivelo. Taorian'izay dia niona tamin'ireo mpandraharaha tao an-toerana ary ny fanankalo-hevitra momba izay mety hanatsarana ny tontolo fandrarana sy ny arana maritra ny anjara biriky ny tsirairay anarenana ny firenena. Ny tao Fianarantsoa ny aliny Alarobia 10 septambra no nitafany tamin'ireo kadra tao an-toerana izay tonga marina maly ny antso sy ny dinika an-databatra boribory niresahana ny fampandrosoana iny faritra iny, ny olana sy ny fitadiavam-bahaolana miaraka, ny fankafantatra sy ny fanankalo-hevitra. Tsy mbola vita ny fanovana hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo nanoloana ireo komity mpanohana azy ny marainy ny Alakamisy 12 septambra. Fikambanana maromaro no niona taminy nandritra izany ka nahitana tompona andraikitra eny anivon'ny Fokontany sy arrondissement ary ireo komity mpanohana manerana ny distrika ny Fianarantsoa. Fifanatrihana mivantana tamin'ireo komity mpanohana. Fantatra koa izao fa isan'ny tonona ho manohana ny kandida Ajo Andriananarivelo ny fikambanana Sony Miaradia izay fikambanana tanora avy amin'ny sehatra samihafa. Naharesy lahatra ireo olona niona taminy fomba fijerina ny kandida Ajo Andriananarivelo momba fitantanana ny raraham-pirenena. Miandry ny fotoana ny fampelezan-kevitra kosa ny rehetra hamavahana ny vinam-piarahamonina hoentin'ity kandida ity. Tsy nandalo fotsiny tanàna ny Fianarantsoa nefa ny kandida Ajo Andriananarivelo fa tonga nitsidika ray aman-dreny ihany koa ka nandray azy tamin'izany archevêque ny archidiocèse ny Fianarantsoa. Nilaza ihany koa androany ny antoko leader Fanilo Mahajanga fa mijoro ny komity mpanohana ny kandida Ajo Andriananarivelo any an-toerana. Ao tsara mandroso ny fohy be toeran'izy ireo kandida solombavam-bahoaka natolotra izy ireo Irabesa, Zafera Antoine sy Razakamanana Gina Estelle. Nandritra ny fotoana izay niona ny kandida Ajo Andriananarivelo tamin'ny mpanohana azy sy ny dia mianatsimo dia nararotin'ny mpanoha gazety izy nanontaniana ny mahakasika ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena arahintsika tahaka izao izany. Dia fanakalozan-kevitra foana amin'ny vahoaka alohan'ny idiranao ny tena fampelezan-kevitra izay amoahan'ny kandida tsirairay avy ireo mpitetika azy sy programa anasany dia niezaka izay mitety faritra manontany ary fanakalo-hevitra amin'ny vahoaka ahafantarana marina izay tena etaetany sy zavatra maharary ny vahoaka mba ahafahana manatsara sy mametraka tsara izay programa tiana hoentiny eo mason'ny vahoaka fa tsy hoe programa namboarina tany ambony latabatra kory ka rehefa avy eo dia sarotra ny mampiatra azy nefa tsy mifanaraka amin'izay etaeta amin'ny vahoaka. Tiako marihana fotsiny dia tokony mitovy ny fampiasana ny haino aman-jerim-panjakana mba samy azo talify azy daholo ny tompona andraikitra rehetrarehetra fa tsy mety ary miteraka savorovoro ary mety anahirana eto amin'ny firenena ny fanaovana nozana tsindrinila eo amin'ny fampiasana ny haino aman-jerim-panjakana eto amintsika. Ary ny bulletin indrika tompoko manona ny fahitanao azy vahoaka? Fijery vaovao ary fomba fiasa vaovao eto anatin'ny fifidianana io inona fa iteraka an'izay mangarara ilain'ny vahoaka izay ny fampiasanan'izy io. Ilaina araka ny voalazako teo ny fampianarana sy ny fampahafantarana ny vahoaka ary mino fa ao anatin'ny fotoana fohy dia mba ndraindraikitra mitanify an'izay ny fanjakana sy ny senika. Ny malagasy miara-miainga ve tena misaraka tanteraka amin'ny antokony ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao? Samy manana ny antra ho azy ary samy manana ny ilatsahany fa izay tsy tao anatin'ny antoko. Ny fanjakana izany fa mbola tsy nanana carte TGV raha izay tianao antanina angambany ary ny anay dia zavatra tsotra ihany ny hoe maro ny malagasy nangetahita fanovana teto amin'ity firenena ity. Tsy afaka hiteny izay hoe izay irery ihany no nangataka sy nikatsaka ny fanovana fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tany amin'ny sehatra misy azy nangataka an'izay fanovana izay ary nangetahita an'izay fanovana izay mato tanteraka ny fihetseham-bahoaka tritra nisy teto hatramin'izay. Izay tahita-bahoaka izay tiana ho tanterahana hatramin'ny farany. Izay zany mahatonga anay hoe raha tsy miara-miainga daholo ny malagasy sarotra manatanteraka azy. Manakafatra ve ianao mahakasika ny fiatrehan'ny malagasy ny fifidianana?
tokony hatrika ny fividianana pahatoniana tsara ny malagasy satria dingana lehibe io hoentina makany amin'ny filaminam-pirenena fa hoentina makany amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa satria efa iso sahirana loatra sika tarozaka loatra ilay tetezamita be ireo tsy fanarahan-dalàna sy fanarotam-pahefana maro samihafa ka manjary potika no avy ty firenena. Vaovao avy eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ho fanatsarana ny fitandronan'ny filaminana indrindra ho fanamorany ny fanaovana fanadihadiana eo anivon'ny polisy pirenena dia nanolotra fitaovana ho an'ny polisy pirenena malagasy ny departementan'ny filaminana ny Frantsa. Fiara tsy mataho-dalana, rojo vy, milina fanoratana ary kojakoja fanaovana fanadihadiana no natolotra azy ireo androany. Isy ihany koa ny fanofanin'ireo polisy malagasy atoato, manapirofo izao fa mbola miara-miasa sy manohana ny malagasy ny frantsay eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana fanampanazavana. Ka ao anatin'izay zany hitanareo reny efa nisy ny fanampiana nataony zareo ohatra ny voalaza teo reny hoe misy trano namboarina, misy formation namenan'ny polisy araka hitanareo teny dia nahatratra amin'ny 4300 zany hatramin'izay ny isan'ny polisy zay nandalo fiofanana na formation dia manarak'izay koa dia hitanareo zany na dia misy ara ny crise ary na dia misy ara ihany koa ny ohatrany hoe fanendrehan'ny mpanao politika ny frantsay tato ato dia mbola tsy mivahata amin'izay ny polisy pirenena fa dia mbola nanatevina ny fiarahana miasa dia ireo pirofo mitoko amin'ny tendany zany ary hitanareo vaovao hafakely iray avy any ivelany etiopiana iray no olombelona antitra indrindra rahatany ankehitriny araka ny fanadihadiana nataony Site Chantside 70 taona Itaka Boeba amin'izao fotoana izao nampitolagaga ny mpanao gazety nanao fanadihadiana tany an-toerana ny fitantarana ny zava-nisy fahagoly fanadihadiana. Mpiompy iray efa misotro ronono ny Dodola Etiopia no mety olombelona antitra indrindra eran-tany ankehitriny. Tombanana ho 70 taona izy amin'izao fotoana izao. Nampitolagaga ny mpanao gazety maro ny fahafantarany tantarany rafitra ny ainany sy ny haviany. Nambarany Eba fa ny ainany ny fanambohitra nataony Italiana tamin'ny taona 570 fotoana izay nandraisana anjara tamin'ny ady nanoerana ny Italiana ka nahafaty ny ankamaroany namany. Nanatikadina azy ho amin'ny fandarana manokana fahitalavitra Etiopiana iray. Raha ny fahitana azy mbola ao tsara ny sainy, ny masony sy ny sofiny no efa voa nefa mbola mahita sy mandrekely ihany Eba amin'izao fotoana izao. Izy ny olona antitra indrindra ao amin'ny faritra ny haviany saingy tsy misy afaka manamarina ny tena taonany. Antony satria efa maty avokoa ireo olona niara-lehibe taminy raha ny fanazavany. Araka ny tombatombana teraka tany amin'ny taona 570 tany ho any izy, izany hoe any amin'ny 70 taona ankehitriny. Araka ny boky ny Guinness de Records, ny olona antitra indrindra eto an-tany izay afaka no amarinina dia 20 taona, antsoina hoe Jeanne Calment, vehivavy frantsay maty tamin'ny taona 770. Fanadihadiana mahakasika ny vendredi 13 izay narahantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao tany am-Piandohana dia mbola ho arahantsika ihany ao anatin'ny fandarana manokana amin'ny kolo-hevitra ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaoranao naraka ny hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray raha hampitso tahaka izao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM. Veloma tompoko.